Iresaka fotodrafitrasa izay ihany isika fa hijery manokana kosa mikasika ny lalana miena 100 kilometatra isa-taona ny lalana azo hampiasaina eto Madagasikara vokatry ny fihotsahan'ny tany sy ny tondra-drano. Izay moa no fantatra nandritra ny atrikasa fampiofanana mikasika ny fampiarana ny torolalana fiarovana ny lalana amin'ny tondra-drano izay nisokatra nanomboka androany ary aharitra 3 andro moa ity atrikasa ity izay tanterahana etsy amin'ny motel anosy mitondra ny akon'izay lovana manantsoa. Lalana mirefy 3 kilometatra sisa no afaka ampiasaina eto Madagasikara raha toka 10 kilometatra zany 10 taona lasa zay. Miena 100 kilometatra isa-taona tokoa ny lalana eto Madagasikara no ny fahasimbana vokatry ny fihotsahan'ny tany ary indrindra vokatry ny tondra-drano. Io ny fantatra nandritra ny atrikasa fampiofanana mikasika ny fampiarana ny torolalana fiarovana ny lalana amin'ny tondra-drano izay nisokatra io maraina io dia tsy amin'ny motel anosy. Raha eraky fantatsika dia ny lalana dia anisany totsika hoe point vital ny ekonomia raha eto Madagasikara ka raha fa misy fampitehana zany dia mitraikatra ny fiainan'ny olona. Dia ao anatin'izay zany dia mila foana zany ny fiainan'ny kanefa fantatsika koa fa eto Madagasikara dia andalovan'ny rivo-doza isa-taona ary amafisiny efehan'ny fiarovana toetr'andro sy ny fahampitehan'ny tontolo iainana dia mba nanantsika fotodrafitrasa mafy sy maharitra ary ihany koa afaka miatrika reny totsika hoe isan-karazany reny dia napetraka ty guide de protection routière contre les inondations à Madagascar tia manana antsika fotodrafitrasa maharitra satria araky ny statistika dia 50 000 kilomètres ny lalana goudron eto Madagasikara asa 10 taona lasa amin'izao fotoana izao dia tsy manana fa tsy 30 000 kilomètres tsika dia hitantsika fa fahavalo infrastructure routière ny rano ka ao anatin'izay rano zay zany dia nanao metraka an'ity guide ity zay mba ahafahana manatsara sy manamaforona ny sécurité ny infrastructure routière zany eto Madagasikara. Nandray anjara tamin'ity atrikasa fampiofanan'ity avokoa ireo rehetra misahana ny sehatry ny fotodrafitrasa toy ny ministeran'ny asa sy ny asa vaventy ary ny fitiliana ny toetr'andro, ireo mpandraharaha, ireo fikambanana tsy miakina. Indrasana ao aorian'ity atrikasa izay aharitra 3 andro ity kosa ny fifehezan'ireo nahazo tombontsoa ny fahaizana misoroka sy mandray andraikitra arakaraky ny sehatra misy avy tsirairay avy mba hanena ny fotodrafitrasa simba vokatry ny tondra-drano sy ny faty antoka ara-toekarena vokatry ny volalany amin'ny asa fanamboarana.